ny tena kristianina dia efa maty ny amin'ny nofo fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Rehefa ekenao io famarinana io dia miainao anatiny io ianao amin'ny finoana. Ny olona iray rehefa torinany filazantsara ka mibebaka sy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjiny dia masina izy izay nateraka indray manana fanahy vaovao ary hitantsika izany araka ny voasoratra hoe Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ny fanahinao izany efa vaovao fa ny fiainana eto an-tany nefa dia mitohy ihany ary miaraka amin'ny fisainanao sy ny vatanao izay tsy mbola vaovao. Dia ahoana ary ny andehanantsika? Manao izay fanao ratsy mahazatra ihany ve mandritry ny herinandro manontolo? Mandainga, mifoka, tezitra, mifosafosa, miavonavona, mitabataba, mankahala, misotrosotro dia mamimamy miaraka amin'ny namany, kôdikôdy sipeniany rehefa misy fotoana anaovana an'izany, mampiaraka nefa olona manambady, manao firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana nefa ao anaty efitra miafina izay heverina hoe tsisy mahita sy ireo karazam-pahotana maro tsy voatanisa. Dia rehefa alahady na asabotsy dia mandeha mivavaka any am-piangonana, mibebaka sy manadio tena sy eritreritra amin'izay ratsy rehetra nataony amin'ny herinandro dia tonga indray ny voalohan'ny herinandro dia manao ny atao rehetra indray aloha. Izany no atao hoe manaraka fombafomba mpivavahana, manaja andro fa tsy manaraka an'i Jesosy Kristy. Ny atao hoe kristianina marina manaraka ny tompo dia tena miala amin'ny fanao ratsy rehetra ka sao dia nanolo tena ho an'ny tompo ihany ianao fa tsy araka ny tokony ho izy, nangetaheta ihany ianao nefa tsy nalala na tsy nino dia tsy misy ninina miova eo amin'ny fiainanao. Fa isika tian'Andriamanitra ho afaka araka ny voasoratra hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Hoy ihany koa ny voasoratra hoe aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavoazana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina. Inona no nataon'i Jesosy Kristy ho anao teo amin'ny hazo fijaliana? Mitondra ny otanao rehetra izy, ny momba anao rehetra izay tsy misy ankasitrahan'Andriamanitra satria voalaza fa nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroana noho ny helontsika. Ny fampijaliana nazontsika, fihavanana ny namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy Kristy dia nanao hoe vita. Vita niaraka tamin'izay ny famonjena sy ny fanafahana antsika. Maty niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana koa izany ianao dia afaka tsy ho andevon'ny ota intsony satria efa maty ny amin'ny tena. Minoana izany fahafahanao izany, tsy misy maty izay mbola miteny, tsy misy maty mbola manohatra araka ny voasoratra hoe koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia ny fijangajangana, ny fahalitoana, ny firehetam-po, ny fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy koa. Koa mitafy famindram-po sy fiantrana, famoram-panahy, faneitretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Ndingana manaraka amin'ny fanoloran-tenanao dia ny finoanao fa efa maty niaraka tamin'i Jesosy Kristy momba ny tenanao rehetra, ny maha-izy azy anao taloha, ny toetranao, ny fombafombanao, ny fahazaranao na tsara io na ratsy ary miafinao amin'i Jesosy ny fiainanao. Fahamarinana goavana izany ary ny fanamasina ny anazavan'izany ao anatin'ny fonony tsirairay satria voasoratra ihany koa fa vao aomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko fa izay velomaka ankehitriny amin'ny nofo dia hivelomaka amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Fenoy an'i Jesosy Kristy ny fiainanao, ny eritreritrao, ny mombanao ray manontolo ary aoka tsisy zavatra hafa hisisika sy hibahana fa saino ny zavatra any ambony araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Ovay ny fahazaranao fa izay mangetaheta no fokisan'Andriamanitra. Iaina izany fiainam-pandresena amin'ny ota izany ianao, mandresy ny fahotana, mandeha amin'ny fahamasinana isan'andro. Tsy ny zava-misy no mamaritra anao fa ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tonga nofo tetỳ an-tany ary lasa niakatra ho any an-danitra manomana toerana ho anao dia hiverina indray hakanao raha maharitra hatramin'ny farany ianao.
izay maharesy hoy izy dia avelako iary hipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana. Arak'izany dia misy ny ady izay atrehana fa mila mandresy ny kristianina, mila mandresy ny faharatsiana rehetra, mila mandresy ny fahotana rehetra raha tena te hiditra ny lanitra marina. Farany mahereza indrindra ao amin'ny tompo ary ny Andriamanitra ny fehidanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ho tompontsika.